Mbola mahakasika izay kanina izay ihany satria isika eto Madagasikara ny petit baolina kitra dia anisan'ny manaraka akaiky izany fetina ny tompon-dakany Afrika izany eo ihany koa ny mpanazatra malagasy sy ny mpilalao malagasy izay hitondra ny heviny manoloana ny kanina 2024 raha ny tombatomban'ny maro aloha dia mitongilana makany amin'ny Ghana izy ireo. Satria efa hitako ihany ny jeu moa zany filalaovany zareo efa mazava ho azy Côte d'Ivoire ny alaiko. Miteraka resabe ihany koa ny resaka tontolon'ny arbitrage nandreny kanina iny amin'ny mampilalao anao ahoana ny fahitanao an'ireny? Amiko aloha tsy haiko, tsy dia hidirako lalina nefa zaho mpanao baolina tsy andro zareo angamba izay tsy haiko tsy dia afaka hidirako lalina fa ary ny avy teknikan'ireo mpilalao zany rehetrarehetra manaona ny fahitanao azy tamin'ity kanina ity tamin'ity kanina ity aloha ny hitako voalohany indrindra efa niova efa anisany évolution tamin'ny joueur évolution tamin'ny tsirairay hoe taloha ohatra ny resaka fizika fotsiny fa tamin'ity ohatra nefa mba nisy teknika mba hita hoe misy fivoarana. Anisan'ny manaraka ny kanina ianao atao afaka fotoana fohy ny lalao famaranana makaizy ianao? Zaho aloha angamba ny hatreto aloha raha araka ny fizotran'ny lalao rehetrarehetra Ghana. Satria raha fijeriko an'ilay Ghana zany efa ela zany ireo joueur ireo nefa tafavondrona mahay miaraka tsara ireo satria raha ohatra Côte d'Ivoire zao mbola betsaka aloha mbola fampisoloana atao anatin'izy dia mbola tsy tena mirindra tsara ny azy fa le Ghana zany presque zao vao tena tafavondrona le navondrona efa ela. Ianao mpanazatra nahita ny fizotran'ny kanina rehetrarehetra teraka resabe ny resaka arbitrage tamin'ny resaka iny kanina iny manao ny fahitanao an'izay inona no anjara andraikitry ny mpanazatra manoloana an'izay? Ny anjara andraikitry ny mpanazatra angambany aloha ny tena zava-dehibe amin'ireny moa zany le tsy fahatokisana zany amin'ilay mpitsara hoe afrikanina le mpitsara dia le joueur ao anatin'ilay izy joueur efa presque milalao any Europe daholo dia ohatrany te hametraka izy zany hoe ambony noho le mpitsara dia lasa contesté an'le décision ny arbitre. Samy tiako ilay izy fa raha misafidy dia ny équipe-ny Ghana no alaiko. Satria maninona? Satria le firaisan-tsaina zareo sy ny jeu collectif zany azy mafy be. Niteraka resabe nandritra n'ity kanina ity koa amin'ny mampanazatra anao ireny anontaniako anao ny resaka fitsarana ny arbitre izay somary nampimenomenona nyreo mpandray anjara manahoana ny fahitanao amin'ny fisotra an'izay? Fahitako azy aloha misy ny arbitre tena tsara, misy kosa nefa mbola tsy ampitraikefa amin'le izy ohatran'ny le tamin'le farany teo izy zao ny arbitre maurisanina io zao hita hoe tsy ampitraikefa fa ny arbitre africain zany efa hitako hoe mivoatra. Ary raha ny niveau teknika tamin'ny kanina iny manaona ny fahitanao azy? Fahitako azy aloha dia niakatra avo be ny letany avo be satria na ny condition physique na teknika mafotsy nefa tsy zaka raha tsika gasy aloha tsy zaka. Alaiko Côte d'Ivoire. Satria hoe maninona nangalanao Côte d'Ivoire? Hitako zany hoe fomba filalaovan'ny Côte d'Ivoire zany mety amiko hitako hoe misy fiovana be zareo indrindra eo amin'ny hafainganany baolina zany hitako hoe manana rapidité izy amin'izao par rapport amin'ny Côte d'Ivoire teo mety zany. Niteraka resabe ihany koa ny tontolon'ny fitsarana nandritra n'iny kanina iny manaona ny fahitanao azy amin'ny mampanazatra anao? Fitsarana indray moa zany ny arbitre iny tsy dia sina resaka be fa any zareo izy mahafantatra zavatra tokony atao. Ary ny avy teknika ny mpandray anjara rehetra tamin'ny kanina iny fahitanao azy raha ohatra amin'ny kanina rehetra tamin'izay? Teo amin'ny fanombohana zany hita hoe ambanimbany le niveau an'zareo fa rehefa tonga taty amin'ny phase finale hita hoe hita ihany zany le niveau an'le équipe hoe misy indrindra le équipe tafakatra finale eo zany hita hoe ambonimbony ihany le avy teknika an'zareo. Za efa tamin'ny voalohany dia Côte d'Ivoire zany. Satria hoe inona ny atafany safidinao tany amin'ny Côte d'Ivoire?
hitako hoe efa matotra amin'ny lafiny rehetra zany ny mpilalao sy ny na ny fiarahana rehefa hita hoe matotra zareo zany techniquement tactiquement izay no natonga le safidy. Miteraka resabe ihany koa ny resaka fitsarana nandritra ny kanina iny nahoana ny fahitanao an'izay? Eny fitsarana moa iny ny manahirana no mitsara an'le izy amin'ny mpanazatra ny tena efa nampianarina hoe tsy mikritika fitsara nefa na izany ary tena hita hoe nisy olana aloha fitsarana. Ary raha teo amin'ny niveau manahoana ny fahitanao tamin'le kanina ity ny niveau teknika ny rehetrarehetra zany? Ny hitako songadina zany le équipe le manana professionnel songadina tokoa. Eny efa nivoatra ihany le équipe madinika efa hita hoe miavaka ihany amin'le resaka taktika sy teknika. Nenahy efa pronostic hatramin'ny voalohany za makagana foana. Satria hoe inona ny antony natafan'ny safidinao tany amin'ny Ghana? Natafan'ny tany amin'ny Ghana satria le Ghana zany manana an'le génération mbola tanora daholo le Ghana ary izy manana traikefa amin'ny famonom-bola dia mazava be. Tsara le Côte d'Ivoire fa efa le bebe daholo dia mety ho any jalany tanjaka zany. Niteraka resabe ihany koa nandritra ny kanina iny mety raha ny resaka fitsarana, resaka tontolon'ny arbitrage manahoana ny fahitanao an'izay amin'ny mampanazatra anao? Tena hita maro be da be misy ny mbola lesiko aty Afrika zany mbola hitako be da be ny lesiko amin'ny fitsarana satria tena hita miariary dia ohatrany misy ekipa zany voatosoka fotsiny amin'le kanina dia hariny raha misy an'ireny ohatrany korotana ireny satria tsy mahazaka kosa le ekipa tokony ho lasa.